falita fomona amintsika amin'ity fampovavahana alady fahatelo atao anatin'ny volana aogositra ity ry havana ary manona indray ny fahasoavan'ny tompo amintsika tsiraray avy miaraba manokana anareo tonga mandalo eto amin'ny fiangonana no ny fotoam-pialan-tsasatra na zanaka ny fiangonana pelezana anareo na vahiny sendra mandalo ho aminareo aneny fiadanana ny fanahy masina mbola hitarika antsika hatrany tahak'izay fanitariany antsika hatrany ampiandohana ny boky ny Efesiana toko faharoa andininy fahafolo arak'izay fanovakiana tao no angalatsika ny afatr'Andriamanitra amin'ity alahady ity. Efesiana toko faharoa andininy fahafolo. Izany andiny tsoratra masina izany ry havana dia tsy afaka misaraka amin'ny toko faharoa andininy voalohany hatramin'ny fahasivy. Voalaza mazava ao ny elanelana misy amin'ny fahiny sy ny ankehitriny ny mpino. Elanelan'ilay fahasoavan'Andriamanitra nanavitra, namonjy ary nanova sy nanome fiainana vaovao, fomba fiaina vaovao. Manomboka ary amin'ny andininy voalohany dia voalaza voamarika izany amin'ny hoe fony mbola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo. Ianareo dia efa novelominy. Eo amin'ny andininy fahatelo teo amareo nitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filany nofontsika ka nanaovantsika ny dany nofo sy ny saina araka ny toetsika dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika. Any amin'ny andininy fahadimy na dia fony mbola maty ny fahadisoana azy sika dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy fahasoavana namonjena anareo. Misaraka mazava ny fiainan'ny olona taloha tao anatin'ny fahotana mbola tsy nandalo teo amin'ny Kristy sy ny famonjeny sy ny fiainan'ny mpino efa niasan'ny fahasoavan'Andriamanitra sy nandray ny hery ny asan'ny Kristy. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo mahatoky amin'ny asany ny mpino. Efa lasa ny tany aloha fony mbola maty ny fahadisoanareo, fahiny ianareo dia zanaky ny fahatezerana koa. Izay resahana eto zany dia ireo olona efa nandalo ny fanovana tao amin'ny Kristy, ny famoronana tao amin'ny Kristy araka ny voalaza eto amin'ny andininy fahafolo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa asantsika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba andehanantsika eo aminy. Mahatoky amin'ny asan'ny mpino. Voalohany tadidio fa tsy kitoton'olona intsony ianao. Isika moa no ambaran'ny soratra masina eto manondro indrindra ny kristianina ny fiangonana tao Efesosy fa mba hampitsatoka kokoa ny tiana ambara miainga avy amin'izao andiny soratra masina izao dia atodika amin'ny tsirairay ny filazana hoe tsy kitoton'olona intsony ianao, tsy kitoton'olona intsony isika satria nahoana moa hoy ny soratra masina asantsika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy. Makao amin'ny Korintiana faharoa toko fahadimy andininy fahafito ambin'ny folo sika izay hainy maro tsenjery manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha indreo tonga vaovao ireo. Manamafy izay tiany soratra masina ambara io andiny soratra masina tsy ivana tamintsika io Korintiana faharoa toko fahadimy andininy fahafito ambin'ny folo. Tsy kitoton'olona intsony ianao, tena niova ve ianao, tena efa afaka milaza ny fony mbola mpanota ve ianao, ankehitriny efa noamarinina, efa olona voamarina, afaka milaza fa fahiny ve ianao, zanaky ny fahatezerana, ankehitriny zanaka mahafaly an'Andriamanitra. Mahafinaritra ny manamarika olona hoe ity olona ity dia tahak'izao taloha, ankehitriny efa tsy zany intsony izy. Mamparely kosa ny mahita olona hoe io olona io firy taona nandraisana fanasan'ny Tompo, firy taona nanompoany teo amin'ny fiangonana mizara fanompona manokana nametrahan-tanana fa toa tsy miova mihitsy izy.
mampieritreritra izany ny riavana. Marina amintsika fiangonana veno hoe asan'ny tompo isika, voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy. So mbola kitoton'olona ianao. Ity soratra masina ity dia mampatsiahy fa tsy tokony ho izany intsony isika, ary tsy maintsy olona mahatoky satria noforonina tao amin'ny Kristy Jesosy. Efa tena voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy ve ianao? Efa tena olom-baovao ve ianao? Efa tena niova, lasa ve ny zavatra taloha? Indreo tonga vaovao ireo. Tsy olom-pona intsony ianao. Hoe olom-pona koa amin'ny soratra masina dia tenena indraindray toy ny hoe jiolahy-mboto, tenena indraindray toy ny hoe jiolahy tsy manana trano raikitra, olona tadiavina fanetry be ny firenena. Tsy izany riavana olona pino, ary mitady olona toy izany Andriamanitra. Mitady olona mahatoky, tsy kitoton'olona intsony Andriamanitra. Mitady izy fa tsy nahita, ary dia nanamboatra sy namorona tao amin'ny Jesosy Kristy. Riavana manala rehetra amin'ny tompo, eo no miainga ny mahamahatoky antsika pino. Eo amin'izay fanekenao olom-baovao, voaforona ao amin'ny Kristy izay. Zavatra faharoa izay azontsika raisina avy amin'ity andin'ity dia ny hoe raha tsy kitoton'olona intsony isika dia tadidio fa hiasa no antony namoronana anao. Hoy ny soratra masina, voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Hiasa no antony namoronana anao. Tsy kitoton'olona intsony ianao, ary hiasa no antony namoronana anao. Tsy antoko ny fanomezana famonjena, hoy ny fampianarana manomboka eny amin'ny toko 2:1 hatrany amin'ny toko 5. Tsy antoko azona famonjena ny asa, fa kosa marika ny maha olom-bovonjy, famantarana fampino ianao, dia satria miasa ianao. Manomboka dia amin'ny fiangonana amin'ny fanompona samihafa, ary eny amin'ny sehatra ny fiarahamonina amin'ny andraikitra mety tananao, ampitika indrindra ka hatramin'izay vaventy indrindra. Ndea ovakitsika ny Jakoba toko 2:4 hatrany ny 7 izay tsy haitsenjery moa dia manasa antsika riavana nokatra ny baibolitsika. Ao amin'izany Jakoba toko 2:4 hatrany ny 7 izany. Anamaria ny mpanoratra fa tena famantarana ny mahampino antsika ny asa izay ilo fosantsika. Tsy azo lazaina hoe mino ny olona rehefa tsy miasa izy. Ndea hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy izany manao hoe inona moa no soa azo rahalahiko raha misy milaza fa manam-pinoana izy nefa tsy manana asa? Ny finoana va mahavonjy azy? Raha misy rahalahy na anabavy tsy manan-kitafy sady tsy manan-kohanina isan'andro, ka misy aminareo manao aminy hoe mandehana amin'ny fiadanana, mamindro, mivokisa, kanefa tsy omenareo azy tsinona izay tandrify ho an'ny tenany, inona moa ny soa azo amin'izany? Ary mba toy izany koa ny finoana, raha tsy misy asa dia maty mihitsy. Raha mbola tohizantsika hatrany amin'ny 20 dia manazava kokoa ny filazana hoe mariky ny fisian'ny finoana ao anatintsika ny asa. Noforonona tao amin'ny Kristy Jesosy isika mba hiasa. Ny antom-pisiany ny olom-baovao, ny antom-pisiany olona izay afaka tamin'ny fatorany fahotany izany dia ny etsiketsika hiasa, fa tsy atoritory ampandriana, na hidabodaboka, na fialan-tsasatra andro, na tsy fialan-tsasatra. Rehefa fialan-tsasatra tonga amin'ny tenin'ny malagasy hoe maninona moa hitaonaketsa? Izany hoe ovay kely ilay fanao isan'andro hoe raha mpitory-teny ianao lahady dia tsy ianao hoe aza mitory-teny intsony izany rehefa vakansa, fa mba ovay indray mba fampirimana trano, mba ovay indray mba zavatra hafa. Raha toa ianao ka inona ny tianareo tany saiko? Mpanao volo ve? Mpanao mofomamy ve? Mpiasa birao ve? Ka vakansa ianao mbola misy asa azo atao akoatra ny mahazatra anao io. Izay mantsy ny fialan-tsasatra riavana, miala kely ny mahazatra fa tsy hoe mipetrapetraka dia matory. So dia lasa sakafo hoanina nefa ny asa tsy atao dia maninona izany? Tonga ny fidirana amin'ny fialan-tsasatra marary indray. Miasa satria mino isika. Ny antom-pisiko sy ny antom-pisinao amin'ny maha olom-baovao. Amin'izay efa nanamboaran'Andriamanitra antsika tao amin'ny Kristy dia ny hiasa.
tadiavo ny asa tao mety hitenanao hoe ka tena tsisy asanery mpitandriny ampirim-pandriana ve tsy asa misy olona tsy anasa fa ny fandrinany aza tsy voapirina anasa vilia ve tsy asa isy tanora miteny hoe vo tsisy connexion tsisy atao nefa irahana metsena tsy mahina mividy akondro azy ny mariky ny mahampino dia ny asa ataontsika ry havana malala rehetra amin'ny tompo hiasa no antony amoronana antsika mahavariana ny mahita lehilahy mipetrapetraka eny amin'ny tamboho eny amoron-dalana mahavariana ny vehivavy mahita vehivavy mijorojoro eny amoron-dalana mitovy ve ny asa ataony sasa mipetrapetraka ny sasa mijorojoro mahafinaritra ny mahita raim-pianakaviana mitaiza zaza ary ireny mpianakaviana kofokofoka miasa ary tena mahafinaritra ny hoe indreo misy olona ao atokantrano ao amin'ny toeram-piasana tsy misy na dia iray aza mipetrapetraka fa samy manatanteraka araka ny talentany avy ny asa tokony ho tanterahany tsy misy kambetenda ny kristianina hoy Paul mamely mafy ny kristianina tany Kreta raha manoratra ho an'ny Titosy izy kambetenda ny kretanina ka isika kristianina ry havana tsy kambetenda jereo zay asa azonao atao amin'izao fialan-tsasatra izao porofoy fa olona mino anao ary hiasa no antony namoronan'Andriamanitra anao zany dia tondro tena foto-kevitra voitsika izay manaraka ny fampianarana réformé ny kristianina réformé dia tena olon'ny asa mihetsika fa tsy manao tahaka n'ilay nomena talenta tokana ka hanome tsiny indray ilay efa nanome ny talenta hiasa no antony namoronana anao ny fahatelo tsy kitoton'olona intsony ianao ary tsy anao asa kitoto mihitsy tsy anao asa kitoto mihitsy ianao ao amin'ny Timoty 2:7-10 izay ihany ny maro tsenjery koa milaza momba ny Timoty voataiza araka ny soratra masina dia te hampianatra antsika fiangonana ny hoe ny olo ny soratra masina dia tsy mba manao asa kitoto tezaina hanao asa tsara ary manao asa tsara Timoty 2:7-17 izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana ho fandresen-dahatra ho fanitsian'izay diso ho fitaizana amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra ny olo ny soratra masina ry havana dia olo ny asa ary miasa tsara porofoy eo amin'ny fiainanao fa olo ny soratra masina ianao manomboka aty amin'ny fiangonana ary any amin'ny biraonao ny asa rehetra ataonao dia asan'ny olona mavitrika ary asa tsara ireo fomba fiteny eny amin'ny fiarahamonina dia ahitana taratra hoe indraindray isika malagasy dia manamoramora ny zavatra tsy tanteraka araka ny tokony ho izy ohatra ny hoe manao zavatra tsy mora mihinan-datsaka aza misy vary zay moa izy sa mihinam-bary aza misy loka mihinam-bary aza misy latsaka fa namoramorana zavatra tsy tanteraka araka ny tokony ho izy ny indrokely ny mpandrafitra mety irangaha avelao amin'izao e rehefa mitambatambatra ny fanamoramorana dia tonga sarotra ny raharaha ary tsy araka ny tokony ho izy tsy tanteraka arak'izay ilana azy ny asa natao tsy anao asa kitoto mihitsy ianao satria olo ny soratra masina rehefa mandeha ny faharinan'izao tontolo izao isaky ny misy teny ambaran'Andriamanitra averina foana amintsika fiangonana zany fa manan-kery io tenin'Andriamanitra io dia mivoatra ary tonga amin'ny fahatsarana ny asan'Andriamanitra
torak'izany koa isika izay noforonon'Andriamanitra atao amin'i Kristy Jesosy anao asa tsara. Rehefa raisinao ny teny dia mampavitrika anao zany ary mahatonga anao hiasa tsy anao kitoto. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, samy manana ny fomba fanaovany mofo akondro angambisika. Alao zay ny atao ohatra. Fa rehefa ny matianina no manao an'io dia mandeha amin'ny lanjany lafarinina, mandeha amin'ny lanjany ny siramamy, mandeha amin'ny lanjany izay kojakoja ilaina. Ino natao ohatra? Fa ny tena matianina dia voankaja isaky ny miligrama sy grama io. Ary aza atao toy izany anie ny fanaovana zavatra ara-teknika, manamboatra basy ianao fa somary mihoatra kely ny fatran'izao na izao. Asa angamba izay faran'ilay basy. Izany ilay hoe tsy kitoto. Manomboka any amin'ny fampianarana, any amin'ny fampiarana ny fianarana izay norantovina, tsisy kitoto. Izay ny kristianina miasa ry havana, satria tsy kitoton'olona izy ary noforonona anao asa tsara dia tsy anao asa kitoto mihitsy amin'ny fiainany. Ireo rehetrareo raha ravina araka ity Efesiana 2:1-2 ity dia fahasoavana avokoa. Mampahirantsika ny filazan'ny tapany farany amin'izao andininy izao manao hoe izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika eo aminy. Efa voavoatra n'Andriamanitra mialoha ny fiovampontsika, ny tanantsika mandray ny asa, ny saintsika mieritreritra ny atao, ary ahatonga antsika mpanao asa tsara. Izay ilay fahasoavana. Tsy hoe namonjy fotsiny Andriamanitra dia nanala anao tao amin'ny fahotana, fa namonjy Andriamanitra ary nanala anao tao amin'ny firaviravezan-tanana, mety tao amin'ny akamoana, ary manangana anao ho olona vaovao, miasa ary miasa tsy manao kitoto. Tsy toy ilay nandray talenta tokana ianao, fa toy ilay nandray talenta firy. Ampitombo iavoroeny ny asanao manomboka izao. Azany hoe 30 andro fanjava raiky tsy pino isika asa io fampino ianao mamakivaky ny andro iasana, mamakivaky ny andro mpanompoana mandra-piavin'ny tompo. Amen.